Tsy hohanina daholo izy sady tsy kakerina ihany koa fa tsetsaafina fotsiny. Efa nandeha ity resaka ity fa betsaka indray ianareo mamerina izy dia angaviana ianareo mba hiverina any amin'ny vidéo azarana efa any ilay izy. Izany hoe androany hamerina ihany izany. Tonga soa ny vaovao rehetrarehetra mangasitaka anareo namana izay efa tato ihany koa dia misaotra betsaka anareo. Ny lesona antsika androany dia mahafaty hoe milelana lava-body fa inona marina izany izay mba te halala an'ilay izy. Tsy mahafaty aloha ilay izy. Ny tombontsoa an'ilay izy dia lehilahy no mahazo tombontsoa voalohany satria somary teritery any amin'ny lava-body izay ihany. Hojerentsika ary lafiratsiny. Ny antony aloha dia ny lehilahy samy lehilahy, izany hoe ny sarim-bavy na ny pelaka dia ny lava-body ampiasain'izareo rehefa miaraka izy. Holazaintsika amin'izay ary ny lafiratsiny. Tadidio tsara fa ny lava-body dia taibiretaka ny any amin'ny lava-body. Raha ho antsika malagasy eto ilay izy mbola sarotsarotra satria mbola betsaka no tsy mankasitraka ilay izy. Eny, ny lava-body dia tsy fitaovana ampiasaina aloha rehefa milely. Antony dia satria ny lava-body maloto no mivoaka ao ary miteraka aretina maro. Rehefa misakafo antsika dia misakafo madio, ilay zavatra tsy ilaina ato anatin'ny vatana mivoaka ary amin'ny lava-body dia lasa tay. Zavatra tsy ilaina izany kanefa mandalo any ilay lataka. Ka noho izany ho an'ny lehilahy na vehivavy tsy mahay manaja tena raha ohatra ka hoe mihoatra ny olona anankiray ny miaraka amin'ny lehilahy na miaraka amin'ny fa adino ny lehilahy ny lava-body fa mahatonga ny hankatra sy mahatonga ny sida. Voka-dratsiny izany ary raha toa ka hoe tena te hilela any amin'ny lava-body dia mampiasa kapoty iarovana ny aretina satria tay no hohany. Raha toa ka hoe tena te hilela amin'ny lava-body koa any amin'ny dokotera efa misy fitaovana manadio ny lava-body mialohan'ny lely. Dia efa misy menaka amidy any dia mampiasa menaka ianareo. Tsy voatery hoe raha ohatra izao ka hoe tsisy ilay menaka any ao dia tsy maintsy lasa maisatra be ilay izy. Tsy maintsy harary ilay lava-body avy eo. Raha toa ka hoe tsy maintsy hanao an'izay ianareo dia izay izany fanafodiny. Ho an'ny tovovavy malagasy indray dia torohevitra mahitsy ny lazaiko handrisika labeso kely. Fadio ny milelana amin'ny lava-body raha toa ka mbola tsy niteraka indray. Raha toa ka mbola mieritreritra ny hiteraka. Antony rehefa variana milely eo ianareo anankiroa tsy maintsy ho adin'ny lehilahy iny hoe lava-body sa lava-pory ilay lataka. Indraindray sendra tafatsiropaka tampoka ary anaty lava-pory ilay lataka ny lalao an'ilay tsinahy ary amin'ny lava-body dia tsy maintsy ho simba ny tranonjazan-dry satria ilay tay ao tafiditra anatin'ny tranonjaza. Dia ilay menaka tafiditra anatin'ny tranonjaza. Dia iny loto iny hanimba ny tranonjazan-dry. Tsy androany tsy maintsy misy singa kely iny tafiditra ary ilay menaka ampiasaina ihany koa. Eny menaka ampiasaina iny dia menaka avy any amin'ny dokotera natao hoe ho ampiasaina rehefa milely. Fa na izany na tsy izany raha mbola te hiteraka dia aza manao aza milely amin'ny lava-body aloha. Fa natao an'ny olona hoe vehivavy raha efa niteraka tsy mieritreritra ny hiteraka intsony ka raha ohatra ka mazoto ianareo roa te hilely amin'ny lava-body dia sitraponareo izany ilay izy. Misy fantany indray any aloha any hoe tena mahavoa ny hémorroïde ve ilay izy? Ny hémorroïde dia tsy misy idiran'ilay hoe manimba ilay izy akory fa ny hémorroïde dia tandra. Ohatran'ny hoe tandra eto amin'ny tarehy izao misy tandra ny tarehako, misy tandra eto, misy tandra. Ohatr'izay ihany koa ny hémorroïde eto amin'ny lohan'ny lava-body eto misy tandra maniry mengeza dia iny tsy maintsy alàna. Ohatran'ny hoe kambo izany. Mitovy ny kambo dia maniry eo amin'ny lohan'ny lava-body. Tsy misy idiran'ilay hoe milely amin'ny lava-body ilay izy fa ny hémorroïde zavatra hafa mihitsy.
Karaha misy an'le efa fantatrao ianao fa misy an'le hémorroïde dia mbo aza mipingapinga mbola andeha ilera amin'ny lava-body any efa hita fa misy an'le hémorroïde. Esorina aloha le hémorroïde, makany amin'ny dokotera esorina, esorin'ny dokotera dia izay vao milera amin'ny lava-body fa vao maika araha ireo. Voanio mamiadana eo koa nefa rano. Misy ny hémorroïde tsy voatery le eto amin'ny lohan'ny lava-body fa indraindray ilay izy ao anaty tsinay ao amin'ny lava-body ao. Dia tsy maintsy makany amin'ny dokotera ihany ianao manala ilay izy. Dia aza mipingapinga ihany aloha efa marary ilay lava-body, mbola lasa ihany ilely ihany. Dia nio aloha mahasoa izay vao mahafinaritra. Inona ihany koa voka-dratsiny? Ny lava-body dia natao hamoaka zavatra. Rehefa mikakà isika dia mamoaka. Avoaka ilay tay. Rehefa ilely anefa ianao dia hiditra ilay lataka. Ampiditra avoaka, ampiditra avoaka, ampiditra avoaka. Dia somary izay koa ny olana. Matetika ihany koa rehefa milely amin'ny lava-body dia lasa tonga dia mivoaka ho azy ilay tay rehefa poritra. Dia tandremo ary. Rehefa poritra ianao ka zatra milely amin'ny lava-body dia rehefa poritra lasa aingana mandeha tsy maintsy mangerana angambony. Tadio tsara fa tsy maintsy angera-pataloha eo ianao rehefa elanela. Satria ilay tay lasa manomboka efa malalaka ilay lava-body ka rehefa poritra ianao mivoaka ho azy ilay tay avy eo. Na ianao ara tsy mieritreritra ilay tena lasa izany mivoaka. Raha tsy ohatra anka hoe manao couche. Raha manao couche ianao dia tsy manina fa ilay izy voatako an'ilay couche dia ianao hoe olon-dehibe moa hanao couche. Ianao ihany io. Dia izay. Mino aho fa voarainareo daholo izy rehetrarehetra. Dia anjaranareo mandinika anazy sy mieritreritra anazy. Mazoto nareo mijinja ny vokany. Tsy mazoto nareo dia ajanao ilay izy. Mankasitraka tompoko.